Ny fahadimy amby enimpolo taona nijoroany ny folo alin-da malagasy. Koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo noa iarabako anareo folo alin-da malagasy amizao andro manandanja izao. Koa aoka ny filamatry ny Republikan'ny Madagasikara iretina mafy ao am-ponareo tsirairay avy ary izany indrindra no natonga ny loha FDB izay nosafidiantsika ankalaza izao fetim-pirenena izao ary iombona ny malagasy rehetra dia ny hoe ny fitiavana tanindrazana no mitarika fandrosoana. Raha ny zava-misy anefa efa ho enimpolo taona mahery 5 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena, mbola ohatran'izao ny toeran'ny Madagasikara. Mety mbola inona ny lesoka ny fahitanao azy dia mbola azo antoka avy eo tena hoe aleo tena tanteraka mihitsy Madagasikara raha ny zava-misy. Averiko le palingénésie hoe le finiavana merimberina tantara zany le tsy metimety loatra ahafahana mahazo toerana. Izay aloha ny lesoka voalohany. Raha niarany aingy Madagasikara, Ghana, i Sénégal, ndao reo no raisika ohatra. Sénégal zao nilofo tamina atao hoe ajustement structurel. Amizao fotoana zao be tabe ny Sénégalais ny anivon'ny instance internationale ary izy mifampisintona feno Sénégalais ny instance internationale amizao fotoana zao. Eo Côte d'Ivoire na ny cacao niezaka izy nanao ni de Madagasikara vany aiza hoe Côte d'Ivoire mivany amin'ny cacao sy Madagasikara mivany. Zany hoe itsika zany ho le finiavana itsika lany andro manao politika ikorotanana de avy eo lany andro mandamina de vao tsy milamina akory de manakorotana ndray ny olona tena hoe milofo de aiza hoe izy ireo firenen'ireo amintsika satria manino nanana ndraiky daholo ny mpitondra fandeha rehetra teo amin'izany tsy azo dititsity zany lasa kilo toto le firenena ny farany am'izao fotoana zao tsika ny fitondram-panjakana zany izay vo miezaka miady am'le napahatra le antony napahatra atsika ohatra zao ny arena hoe malaza manan-karena fa tsy trandrahanao ary le arena hivadika arena ho an'ny isam-batan'olona de ahoana ary ny ampanankarena atsika zao tsika zao miroso am'izany. Eo ihany koa ohatra zao ny resaka inty ny fa voalaza tena reny akibony tany fa resaka mahaolona raha tsy jerenao ny mahaolona am'ireny tosika isan-karazany reny ke fanomboana fijerevana ny mahaolona fanosehana ny olona iary fanosehana ny olona mba tena hiala ao anatin'le fahatrana amin'ny fanabeazana fa nitsika mora hoe manamboatra ohatra hoe manome tosika fa mety inona koa mba vitan'io manao trano sekoly de io ve azo hoanina tsy zany anie tsika amin'ny raha laha zao anie misy ankizy tanora misy ankizy zaza mijery atsika any tokantrano any mpanao politika zany raha mihevy tena fanao politika petraka ho mpanabe satria référence ho an'ireo zany sy nofo sy dimy de inona no tika viana amin'izany tokony hatsahatra zany le fanaovana akandasitra fa tena tokony ny asa ny atao meny vahoaka fotoana manda fanondroany de tena miasa zay voatendry zay voafidy manana andraikitra isa tokony de miasa manao ny ainy tsy ho zavatra fa zay le soimbonany zay Madagasikara ny jerena fa tsy hoe kory raha tafity Madagasikara de hoan'ny mpitondra rery na tafity Madagasikara na mikorotana de hoan'ny mpanohitra rery fa ny rehetrarehetra mihitsy miara-potsy reo satria fanotsoloana ary fotsim-baritsika raha miady ny lehibe ny ankizy voaporiporitra fa raha mahay mifandrindra kosa ny lehibe de manana fotsim-bary tsara sika ho andrahoana ary manana fanatenana zany amin'ny ho avy fa elany tia resaka korotany ty ny ho teneniko amin'izay farany raha nyfaneho-kevitra mahakasika an'izay de hoe miala amin'ilay dichotomie coloniale zay foana tsika raha te androso zany hoe ilaina ny fifandraisana amin'ny any velany maro lafy tsy midiko zany hoe fanaovana tsinitsinina ny hafa fa fanavozana ny fiaraha-miasa izao irosotsika zao de mba ho Madagasikara nana fahaleovan-tena fahavita-tena raha ekonomika indray manomboka am'izao fa 5 taona zao tena fanirian'ny JPRM zany hoe ilay Madagasikara zany tsy ionina fotsiny amin'ny fanampiana avy any velany
fa ilay Madagasikara fanjakana sy ny vahoaka iary mihitsy reny société d'état reny atao restructuration ny Armada ny Jirama ohatra mba tena amiratra mba hampiasa olona mba hampidibola ho an'ny firenena ny secteur privé mba ho mafy aporsihana mihitsy izy ireo amin'ny fanalalahana ohatra zao ny télécom magne zao fanalalahana mba tonga ny Starlink ividina internet mbola somary lafolafo zany io koa zany mba tokony ho jerena hoe ny fifaninanana ihany afahana mifehana io de eo ihany koa ny firoson'ny Madagasikara amin'ny fanaovana oro monétaire zany sosikevitra ndray ny anay zay io sosikevitra vavako somisira io tokony zay hinana azy fa firosona amin'izany koa manala sahirana atsika satria raha izao ny fiodin'ny géopolitique mondiale de misy restructuration goavana zany takin'izany fanavozana ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola zany de isany fametrahana ny priorité ohatran'ny Rwanda nge nga moa Rwanda tsy miara-miasa ny FMI Banque mondiale miara-miasa fa mba le tena le zay ampandrosan'ny Rwanda no de fandiavan'ny Rwanda de iny no azahoany famatsim-bola de rariny sitsiny izy raha mirosotsy kelikely de zay koa zany mba hoe nretraretra mba hanana an'izay dozina fitiavan-tany zany zay tsy hoe nationalisme exacerbé kory hoe io tonga hatrany amin'ny fankalana vahiny ilaina ny vahiny amin'ny fampandrosoana fa le fiarah-miasa mba gagnant efa miroso amin'izany atsika zao hoe efa mandeha amin'izany fa akairezina daholo mba hoe zany marina ny fatohany eto amin'ity fireneny ity fa lasa lany andro tsika amin'ny fanaovana korotana lasa misy génération faiseuse de crise mihitsy le zoko reo de tady azo ambiance amin'izany ko le zandry ety arina de zay le tena tsika nany tanananareo hoe mba génération faiseuse de développement ndray tsika menakavy zao satria tsy ho arery io fa hoanao koa de ho an'ny taranaka miandimby any arina zay ny tanjona zay ihany koa raha mpanao politika raha teo anao mila mijery lavitra ohatrany ho amin'ny fijery vaovao amin'ny tombotsoim-bonana na hoe fivatsy zany raha teo no targetran'ny JPRM fantanina faraparany angamba apetraka hoe amin'ity faraparany volany ity ihany koa nisy an'le fionana momba ny Île Zépars atsika mantsy teo andresaka fahaleovan-tena te antany fomba fijerinareo an'io hoe tena io le fiaraha-mitantana mihitsy ve no ohatrany hoe vahaolana zany ao anatin'ireo nosy malagasy ireo isika ve lasa tompony mangatakatana ao anatin'ny lalam-pandrena aloha de ny intégrité territoriale zany masina zany tsy azo kitikitiana sacro-saint ozy ny vazaha ary ao anatin'ny tanin'ny république Madagasikara ny Île Zépars za moa mbola tsy naheno résolution fa amin'ny 36 le izy no atao fa mbola ao anatin'ny fandaniana sy ny fihetrehana ary fikarakarana an'izany hoy hoe avy aloha hiasa aloha le commission makasiky ny Île Zépars io fa tsy maintsy mitandrana tsika satria raha veriko ny tantara ny premier ministre Rainlay Arvony tamin'ny fotoan'androny no nanao fifanarahana ho amin'ny fisokafana amin'ny vahiny sy ny modernisation any Madagasikara tsika tsy mitsara fa ny tantara ny jerentsika de rehefa avy eo iny fifanarahana iny izay ny premier ministre Rainlay Arvony de bonne fois nieritreritra mihitsy hoe mila modernisation tsika na amin'ny fomba rafi-pitantanana fanjakana na niny nefa le vazaha efa nieritreritra hoe le fitondrana monarchika misy nge no adobokitsika amin'io satria anaraka ny révolution de 1789 ny aty Madagasikara de reny hitasika moa ny efarany ny mpanjaka foana ny ampanjaka toera Tapadoa ny sasany lasa déporté lasa ny sestany sy ny fianakaviany isan'izany premier ministre Rainlay Arvony zany hoe tiako teny de zao raha va tsy mitandranytsika ka diso toerana ny ampipo de lasa facteur de déstabilisation goavana ny fifanarahana masina ary saripady ohatrany de zay no isariko ny mpisehatra rehetra sy ny mpanao politika tanora mitovy amin'ny tena hoe mila lanjalanjaina le izy fa io tsy vitana voanjo mamay fa aleo andeha ny fampidiniana fa misy commission raha teo eo fa sitra mba naipona JPRM fotsiny teny hoe mba
isany ho tompo masomarika am'izany ile jepars zany Madagasikara satria misy pétrole any misy gaz naturel any ny arena amany tany ao anaty ranomasina zany any ambany ranomasina sy any ambany tany ao anaty ranomasina de mbola arena be mbola tsara voakambola tabatra koa de mba hitondrana ady hevitra de eo amin'ny arena kibony tany io ihany misy koa ny malagasy misehatra amin'izy io veda be mihitsy ny tokatrano mivelona amin'ny hoe manivana volamena manangona volamena ataontsika ohatra eo koa izy misy mitokatrano manao andreny vato reny vatosoa hatramin'ny vato karangana nge arena kibony tany de ireny zany no ilaina fampanofanana ny olona mba ahafahany miditra amin'ny ara-dalàna isin'ny tamberiketra sy ny tamberina andraikitra maro ary faharoa de eo koa zany ny taritana an'ireny olona reny amin'ny alalan'ny ino izy ty fanetanana zany mba hampiasa olona amenavahana zany le orinasa fa tsy velesina amina etra mahamay be sanatriny vavy zany de lasa sakana indray zany fa tokony hijerena zany maromaritra iraisana am'ireny sehatra reny ahafahan'le tena madinika mivoatra rehefa mahazo fampiofanana izy de afaka mivoatra am'le sehatra misy azy de mahavelona lasa tsy hoe asa hoe vonjy tavanandro zany fa lasa asa mahavelona zay ke le fampiofanana ary teknisianina marobe ny van'ny ministera isan-karazany eny tompona andraikitra tokony miroso am'izany tsika na amin'ny fambolena na amin'ny fitrandrahana rena kibony tany na amin'ny asa varotra ia ny eto amintsika moa matetika lasa misy an'izay fanoherana zay foana raha vao misy tetika asa lehibe tahaka an'ireny inona no ahoana zany ny fomba andresena lahatra n'le olona satria matetika zay foana no mitranga ny malagasy de manana an'izay hoe ny fanahy maolona ary misy an'le fitenena hoe tekniky tsy angovo ary ny hery tsy maleo fanahy de inona tiako tenena fifampiresahana zay le nytereniko tenena tamandroana hoe ho anareo olom-boafidy ho anareo tompona andraikitra voatendry midina eny fotony lazao amin'ny vahoaka ny marina enoy izy ary azavao aminy tokony ho izy mba farafaharatsiny mahalala izy ny zavatra mitranga fa le tsy fahalalana nge ny mampisy elanelany eo an'le mpitondra soetiny de mamevana ny resaka hafa ny mpanohatra moa tsy ho resantsika mpanohatra rizika zay nge ny asany fa hoe lasa mamevana ny hafa ka lasa le tsao no lasa manandanja rehefa tsy midina manao ny andraikitra tandrify anao ianao sy miresaka ary manazava n'le voaka zay mampalahelo anay an'le filoham-pirenena mampalahelo anay satria manino izy foana no manao ny kamikazy rehetra am'ty zavatra ty fa aiza zany le olona tompona andraikitra tokony hiteny eo manandrify an'le izy de satria manino tsy ampy le fifampiresahana de very ny fitokisana de mandaitra ny tsao de lasa misy kirotana azo elana daholo zany ary zay ne ny anjara brikinay JPRM na jeune patriote républicain malagasy ty miezaka zay no miteny mitondra ny anjara brikinay ao anatin'ny tanytandalana sy ny fanatsanan'ny demokrasia tanteraka zay le sata républicaine ho anjara briky amin'ny fanampandrosona nyty Madagasikara ty satria ny fitenenana koa ny teny tonga zavatra ny teny tonga nofo de izany mahatonga anay teny fanorenana masa mijoro sy milaza toy izao satria mahabe fahavalo any zavatra ataonay toy izao mbentsy hoe satria tsy voatery hitovy hevitra aminao daholo ny olona fa nefa kosa rehefa ifampiresahana ny malagasy de mahay mieno izy ary manana an'le fahendrena fa indraindray koa ny resaka fitenenana sy teny ianao teo indraindray le hoe lasa tafiditra any anatina fampanantenana nefa tsy tanteraka le izy misy fahadisom-panantenana ho an'ny olona sy ho an'ny olom-pirenena mihitsy raha mijeritsika ny filoha Philbert Tsiranana ny febroary 27 volana febroary iny any amin'ny rakitahirany amin'ny ina any amin'ny Frantsa any zany teny izy rehefa mpitatana ozy izy de mijery ianao ny zava-bitanao miheritrapo ianao fa hoe marobe fa rehefa miala tao anaty braonao izy jerany zava-misy de mbola miteny aneritreritra koa ianao hoe be zay ny vita fa maro koa mbola ho tanterahany teny maro tsy ilozanotany fa na izana tsy zany
raha mba mahatateraka kosa ny akamaroany zavatra ny tenenina de fa zava-dehibe zay ohatra ny zao ny filoam-pirenena raha iteny hoe ivany io lany délestage ivany io fa conditionné fahavitan'ny saofika sy fahavitan'ny volobe ary ny fametrahana an'reto énergie azo avozany reto zao ne filoam-pirenena fa mieritreritra amin'ny éolienne amin'iny faritra masina ny faritra nosy atsimo nosy sy ny avaratra nosy iny amin'ny rivotra tsokatsimo sy ny mousson de zava-dehibe ohatra zany de andro avy ianao itena ianao de tsy anina fa ianao teny an'izao misy fotoana zany fanataterahana fa hitako kokoa zany ny zavatra ataon'ny gouvernemanta am'izao de miroso kokoa izy any am'le fanataterahana ny teny zay efa natao mety misy efa lavidavitra fa misy miasa ao fa raha miteny le tompona andraikitra miasa hoe zao ny zava-misy ao de misaina ny olona rehefa aveo hay ve misy asa atao ihany ao misy manao fanamariana hoe mahatonga an'le fitondram-panjakana mbola mijoro am'izao fotoana zao de satria ny mpanohatra marefo le fanoherana eto Madagasikara asa ny fomba fijerinareo azy manao ahoana tsy mino aho hoe marefo asa fanoherana eto Madagasikara fa tokony hoe na ny mpitondry zany na ny mpanohitra na ny vahoaka de tokony samy hijery hoe le fampandrosoana no banjininy le firenena ny jerena raha tena mijeran'ny firenena zany ny mpanohitra fa tsy le hoe allo atsatsoana ka raha mba mavita zavatra ary mba farafaratsiny mba tsy rahan'ny olona fomba fiadiny e zany fa raha hoe tena mijery le fampandrosoana maro ohatra ndreny hoe ny any Frantsa zao nandany an'le plan de retraite nidimika atao ny mpanohatra sy pompo tao amin'ny assemblée nationale ary nytarin'ny prime ministre nahita marimaritra iraisana hoe zao ny asoan'ny vahoaka zany mba fanirina izy IPR amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy hoe anao lonjony sy anao bontolo satria zao ny fivoizana fankalana io de toy ny salaky io tena ihany ny afatiny ohatra zao ny voizana teto ny fanaratsiana mpandraharaha malagasy amin'ny saina tsy miangatra tsika mbintso fanga tsy ilaina ny mpandraharaha ary eo amin'ny mpanohatra anga tsy misy mpandraharaha de nizaniza zany mifandimby eo mitondra eo na tiana na tsy tiana tsy maintsy fandimbiasana ny toerany de ahoana de tokony atao victime foana ny mpandraharaha mba mety ve zany ny tanjotsika de mba hampanakarena ny rehetrarehetra mba reny mpandraharaha reny keo mampiasa olona maro be zany nke tanjony de ahoana moa ny anapotehana azy reny zavatra tsy azo eken'ny sainy zany satria na ny pomba na ny mpanohatra sa misy mpandraharaha daholo miara-miasa aminy ary tsy azo atao fa toetsaina noentin'ny vahiny teto ane ny ory avamanany satria raha fiarahamonina izy io de zay manamanany ny fiarahamonina zany atahoran'le mpanjanaka tam'izany fotoana hoe sao de amatsy an'le milisy amafiorina an'le fanoherana de reny no de davany hevitra de isika samysika ihany no ampediny mba hitanao hoe rariny ve misy ny etsy bahoaka etsy amin'ny 13 mai na tamin'ny 2 na tamin'ny 1 na tamin'ny 2 sy 4 na tamin'ny 7 sy 4 na tamin'ny 8 sy 4 de misy mpandraharaha vahiny ane 100 metatra na 50 metatra mialany tsy misy mikitika fa fananan'olona ry andakira ry malagasy no potika